tompoko lahy sy tompoko vavy tonga tao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra madeve isika amin'ity alina ity. Ansaina mpanajana ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Nodimandry ny atoandro teo tetsy amin'ny tranony tetsy Akady Fotsy Imamy Rakotoarivelo arahintsika ao anatin'ity fanadihadiana ity ny tantarany sy ny lalana efa nolalovany teto amin'ny firenena. Arahoary. Misaona ny tontolo politika sy ny fanatanjahantena malagasy. Nodimandry tampoka tao an-trano teny Akady Fotsy androany 20 Jolay Imamy Rakotoarivelo. Expert comptable no fianarana nataony ary efa nitana andraikitra maro teto amin'ny firenena ny tenany tao amin'ny Repoblika fahatelo sy tao anatin'ny tetezamita. Teo amin'ny sehatra politika dia mpikambana tao amin'ny antoko time izy. Efa nitarika ny reg time Analamanga ary nitarika ny Ankolafy Ravalomanana nandritry ny dinika ho fialanan'ny krizy 7 sy 2 arivo. Niara-dia trano tamin'ny antoko time izy ary anisany nahitana azy farany ny lanonana nokarakarain'ny time teny amin'ny Carleton Anosy ny 9 Jolay 17 sy 2 arivo. Efa ministry ny serasera tany amin'ny taona 2 sy 2 arivo. Solombavam-bahoaka nanomboka ny taona 3 sy 2 arivo hatramin'ny martsa 7 sy 2 arivo. Nandritry ny na parlementazy dia efa questeur teo anivon'ny antenimieram-pirenena ary filoha-hevitry ny ity androm-panjakana ity ary nisahana ny faritany Antananarivo. Ny taona 1 sy 2 arivo hatramin'ny 4 sy 2 arivo dia filohan'ny kongresin'ny tetezamita Imamy Rakotoarivelo. Fantatra ihany koa teo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena Imamy Rakotoarivelo. Efa nitantana ny Fédération Malagasy ny judo, avy eo dia nitarika ny komity olympique malagasy nandritry ny 9 taona. Ny filohan'ny komity olympique malagasy Amperinasa sy teny Andriana Soloniaiko dia nilaza fa nanana andraikitra goavana teto amin'ny firenena Imamy Rakotoarivelo ary tokony izy ny hetsika manokana anaovam-beloma farany azy.